Sehatry ny fampianarana ambony manomboka rahampitso no tanterahany eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny hetsika izay natao hanampiana ireo tanora maniry ny roso ao anatin'ny sehatry ny fampianarana ambony mahery ny 50 ireo sekoly sy miankina zany ampirantin'ny lalam-piofanana izay afaka arahan'ireo mpianatra. Fitaritana andreo mpianatra vao afaka baccalauréat amin'ny fianarana tokony horatoviny sy tohizany aorinan'izay baka izay amin'ny alalan'ny tetika asa PIPOM, ny fampianarana medisina amin'ireo fampianarana tsy miankina, ny fianarana momba ny asa sosialy. Ireo no isan'ny ampiafaka ny andiany fa 420 ny salon des études supérieures karakarain'ny Madajeune izay anomboka rahampitso ao amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny zava-baovao amin'ity taona ity dia ny fisian'ny projet PIPOM. Izy io zany dia orientation anankiray ho an'ny mpianatra izay tena mbola tsy mahalala mihitsy hoe inona zavatra ho ataony aorian'ny baccalauréat. Dia afaka manatona eny amin'ny stand zany zareo, afaka manatona eny amin'ny salon manontany an'izay zavatra hoe ohatr'izao mombamomba ny profil momba inona mety amiko amin'ny isaka filière dia azon'io le agence io zany manome anao ny orientation anao mahakasika izay aorian'ny baccalauréat zay. Sekoly ambony misa 70 manerana ny nosy no andray anjara amin'ity andiany fa 420 ity ka ny 20 isanjato amin'ireo no tsy miankina amin'ny fanjakana raha toka ny 20 isanjato sekoly miankina amin'ny fanjakana sy ireo fianarana ampitaindavitra. Fotoana ahafahan'ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra isafidy tsara sy anontany mikasika ny diplôma avoaka ny sekoly ihany koa ny fotoana tahaka izao. Ny tanjon'ny salon des études supérieures zany hatramin'izay nisy dia ny fanampiana ireo mpianatra zany amin'ny ireo avavaka baka amin'ny fitadiavana fianarana mba tonga ambony zany indrindra dia misehatra ny tsy miankina ilay atao hoe privé. Izy io dia entina indrindra miporisena ny ankizy mba tsy hoe hijanona fotsiny ihany rehefa tonga amin'ny baccalauréat na koa hoe tsy afaka teny amin'ny anjery manontolo dia tsy hanohitra fianarana intsony fa menay safidy maro be ary atolotra ireo fianarana ihany koa zany hoe mbola azo atao tsara no amin'ny fianarana orian'ny baccalauréat zany dia misehatra tsy miankina satria araka ilay voalaza teo ny filière na ny taranja zany dia maro be izy ireo. Mpianatra miisa 7 hatramin'ny 2 alina no andrasana amin'ity hetsika ity izay hetsika natao indrindra nampiana ireo mpianatra vao nahazo ny baccalauréat amin'ny fianarana horatoviny. Marina fa isany manampibetsaka ny mpianatra maniry ny hanohy fianarana ambony ny sekoly ambony tsy miankina satria voafetra ihany ny mpianatra azo raisin'ny Université Mpanjakana.